fa ho an'ny filohan'ny fédération malagasy ny taranja baolina lavalava kosa Andriamatorako eto Malala Marcel dia nambarany fa dia tratrany tanjona ho an'ny taopilalaovana ary nisongadina ireo filevana nampiasa pilalao tanora nandritra ity fifaninanana ity. Nambarany ihany koa fa dia isoltenan'ny Madagasikara amin'ny fidinany ranomasombe indiana ny COSFA sy ny FTM manjakaray isy ihany koa izy ny fifaninanana vaovao eo amin'ny sehatra afrikanina ho an'ny kluba tompondaka ka dia hatreto aloha zany dia ny COSFA no isoltenan'ny Madagasikara eo amin'izay sehatra afrikanina izay. Raha ny fandehan'ny lalao sy ny fizotran'ny lalao aloha zany dia afa-polo malagasy rugby satria tena misy fivoarana be teo amin'ny afo teknika ary misy fivoarana koa teo amin'ny fampiasana ny mpilalao zaza tanora zany be da be zany ireo relève tamin'ireo kluba rehetrarehetra ary tena nanamporofo mihitsy hoe zay mampiasa tanora foana zany amin'izao fotoana zao sy manaraka tsara ny resaka règlement sy ny teknika avy any amin'ny World Rugby no ekipa matanjaka amin'izao fotoana zao. Fa ny eo amin'ny voka-dalao moa dia raha tsika mahita fa ny COSFA sy ny FTM no manao ny lalao famaranana izay club ny tamin'ny finale tamin'ny herintaona ireo niona faran'ireo club ireo dia izao indray aty amin'ny finale amin'ity 2018 ity zany izay vao niona dia raha tsika mahita eo ny vokatra fa iadiady koa ny lalao zareo COSFA moa zany nala vely ary ny zavatra miandry fotsiny andreo champion reo zany dia zavatra anankiroa ndray eo amin'ny sehatra Océan Indien zany hoe ana régional ny champion sy vice champion zany mandeha daholo na izay maharesy eo zany nandresy ny amin'ny continental kosa dia isy ilay CCS club champion de champion d'Afrique zany fanafozana zany fa club champion na Afrique zany izay hokarakarainy be Afrique ka amin'ny assemblée générale ho avy zao no anapahana ny formule anaovana izany mety match toerana anankiray mety zara-polona maromaro arakaraky ny zavatra tapaka amin'ny assemblée générale zay zany ny zavatra miandry ny champion zany manao indroa zany ndray champion d'Afrique dia ndray champion ny Océan Indien zay zany no ataon'zareo dia ny zavatra tiako marihana kely misy fotoana anginana misy fotoana itenenana ary zavatra mampalahelo dia takan'ity match finale ity zany zao dia nangataka ny kianjan'ny Mahamasina ny Malagasy rugby finale champion de Madagascar tia amin'ny fédération Malagasy rugby kanefa dia tsy nahazo terrain fa match œuvre match tsisy ny dikany ery zany nomeny zareo commune Antananarivo ny terrain ny Mahamasina zay no zava-misy.